Fataorin'ny fifaninanana iny dia famaranana iny dia nitondra fanazavana ny filohan'ny fédération le matora Zavantsalama Fidèle nambarany ary fa dia niakatra ny avy teknikan'ireo mpilalao tamin'ity fedina ny tompon-dakan'i Madagasikara ity. Zavatra azo tsoahana mandeha ny avy teknikan'ny ekizy zany efa tena niakatra be. Tena nisy bokany le système natao hoe manao izy any mifaritra dia mbola misy interzone zay vao miakatra ny championnat national. Raha hitanareo na mivavina ny lazo efa mifanatsahana tsisy afaka miteny tsoa zao namoka championnat hoe ihany ny taloha vao hamoka championnat hoe ihany ny champion vehivavy ihany ny champion lehilahy. Zao hatramin'izao dia mbola hitanareo miady be sy fatareo mihitsy hoe iza na iza ka tsy zay hoe tena ilaina mba hoe efa manomboka mitovy le niveau technique ery Madagasikara. Malona zay fifanara teknika zay manahoana ny fiatrehana ny sehatra iresabeana satria izay mandeseho dia isotentsika amin'ny sisaseho iny. Izy roa nanao final zany isotenantsika daholo satria amin'ny CCO io moa manana lalana zany ny firenena anankiray andefa sotena roa lahy roa vavy. Tsika moa amin'ny resaka raha voany ivelany dia amin'ny resaka arabola foana dia tsy dia mandefa na arydre mandefa ekipa raiky fotsiny indrindray tsy mandefa mihitsy ary azo indrindra naneken'ny fédération tamin'ity satria raha ny tokony izy zany tokony tany amayoty doroseny andena rahaty misy an'le kotakotany reny any dia nangataka ny CCO hoe autoete Madagasikara dia tonga dia nikekiny izy satria am'izay mba afaka présenter ekipa efatsika na dia somary mavezabezatra ina ary cahier de charge satria cahier de charge amin'ny 17-20 millions ariary. Inona zany ny fandaharam-potoan'ny fédération natao aorianan'ity zany zao dia misy ndraiky doroseny indien manomboka amin'ny 20 ka 27 novembre dia aorianan'iny dia aorianan'izay misy an'le stade moa dia eto amintsika hoe ambalatsikolo dia efa misy olona valopolo zany amena matériel dia hoaparitaka ery Madagasikara zany hoe le ambalatsikolo moa iny manomboka dia benjamin sy minime zany zao formation fa tsy ka dia tsony dia any zany tsika dia efa mandeha dia ny olona azonao formation rehetra sy ny école rehetra efa voatokan'izany omena an'le fitaovana dia hanomboka formation any benjamin zany tsika dia efa hanomboka formation dia aorianan'izay koa ho avy le stage arbitre sy entraîneur ho an'le faritra mbola tsy nahazo dia ny farana ny itao tapilalovana 2016.